Aminareo aneriavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Mahavelona ny nofo sy ràny Jesoa. Mahavelona ny nofo sy ràny Jesoa. Ao amin'ny JAONA toko fahaenina andininy faharoa amby dimapolo hatramin'ny andininy fahavalo amby dimapolo dia manazava amintsika indray fa mahavelona ny nofo sy ny ràny Jesoa. Teo anatrehan'ny fanarahana an Jesoa nanantena fahitan-javatra sy ny zavatra hita maso noho ny fahavokisan'olona betsaka tamin'ilay nofo 5 sy hazan-drano 2 dia mbola nangetaheta anaraka an Jesoa ihany ny olona. Rehefa antory ny amin'ny mahamofonaina azy Jesoa dia nanomboka tezitra ny olona ary misy mihitsy aza ny ala taminy. Azavain'i Jesoa nefa fa eo ihany ny mofo 5 sy ny hazan-drano 2 izay namokisana tany an-tendrombohitra, fa ny fihinanana ny nofony sy ny fisotrona ny ràny, zany no tena mahavelona. Teraka ady hevitra zany satria toa misy mihevitra fa mampihinan'olona i Jesoa ary ny olona izay asaina hohanina dia ny tenany. Kanefa azavain'i Jesoa mazava zany fa fahavelomana hafa mihoatra noho ity fahavelomantsika ankehitriny ity no nampianarin'i Jesoa dia ny fahavelomana mandrakizay any amin'ny fiainan-danitra, any amin'Andriamanitra, any amin'ny fiainana mandrakizay zany. Ampianarin'i Jesoa eto ary fa ny nofony no tena fihinana, ny ràny no tena fisotro. Io no sakafo maharitra ho an'izay mpanaradia azy. Nisy ihany ny sakafo nohan'ny zanak'Israely tany anefitra, ny mana isan'andro, fa ireny anefa dia maty ihany. Nisy koa ny sakafo avy any an-danitra na misakafoanana ny vahoaka tsy omby 5,000 tamin'ny alalan'ny mofo 5 sy hazan-drano 2, fa izay nihinana an'ireny dia maty ihany. Izay ampianarin'i Jesoa eto kosa dia ilay fahavelomana mandrakizay, ny fahavelomana any an-danitra amin'ny alalan'ny fihinanana ny nofony sy ny fisotrona ny ràny. Riavako malala ho ny tompo, volana vaovao indray no dia avintsika amin'ity volana oktobra ity, hibanjinantsika lohahevitra vaovao indray manao hoe miorena ao amin'ny tompo amin'ny fanasany. Miresaka fanasan'ny tompo tokoa ity nofinaina ity sy amin'ity volana ity. Tena tsy miresaka amintsika fotsiny ny momba ny fiainam-panahy, fa sady mampianatra antsika betsaka mahakasika ny fotom-pinoana kristianina, mahakasika ny fanasan'ny tompo. Zany hoe sady hamelona ny fanahintsika, ny lesona izay ho raisintsika no hamonto ny saintsika, satria hoy ny tenin'Andriamanitra hoe tsy tsara raha tsy manam-pahalalana ny fanahy. Eto ary ny fotom-pinoana izay ampianarina antsika dia mahakasika ny fahavelomana azo avy amin'ny fanasan'ny tompo. Eto dia ampianarina antsika fa tena fiainana ny fanasan'ny tompo, tena atao isan'andro araka izay betsaka araka izay azo atao ny fanasan'ny tompo. Izay no mahatonga an Jesoa miteny manao hoe tena fihinana, tena fisotro. Izany hoe eo no ahitantsika ny mahasamihafa ny batisa sy ny fanasan'ny tompo. Ny batisa dia fiainana feno atolotra indray mandeha, fa ny fanasan'ny tompo kosa araka izay hitantsika eto dia azo averina sy avozina araka izay betsaka, araka izay azo atao. Tena fihinana, tena fisotro, tahaka ny rehefa mihinana
ara-banimpotoana isan'andro ny raha sakafo ny resana. Dia tahaka izany koa ny fanasan'ny tompo, afaka mandray ny fanasan'ny tompo arak'izay betsaka arak'izay azo atao. Ny fandaminan'ny fiangonana no namaritra ho indray mandeha isam-bolana na indroa no mandray ny fanasan'ny tompo. Raha ny fiangonana voalohany dia isan-kerinandro mandray ny fanasan'ny tompo, fa ny fandaminana no nametraka ho araka izany. Zay ary mitarihana ny saitsika fa izay mazoto mandray ny fanasan'ny tompo dia mandray fahavelomana avy amin'ny tompo. Ireo mpivangabao amin'ny fanasan'ny tompo dia tsy mandray ny fahaveloman'ny tompo. Asaina ary ny mpandray fanasan'ny tompo malala rehetra iombona amin'ny fanasana masina, satria Jesosy mizara fiainana ho antsika isan'andro rany. Ka izay rehetra te handray ny fiainana araka ny teny hoe izao avy mba hanana ny fiainana sady hanana ny be dia be, dia ao amin'ny fanasan'ny tompo no andraisantsika ny fiainana izay atolony ho antsika. Dia ho n'Andriamanitra ireriany ny voninahitra, ho amintsika kosa ny tena sy ny rany Kristy. Amen. Hivavaka isika ry havana. Misotro anao izay Jesosy amin'izany fahasoavana lehibe atolotra ao, tamina noloranao ny tenanao na noloranao ny rahanao ho anay izany. Misotro anao Tompo satria fantatray fa ny fahafatesanao no mitondra fahavelomana ho anay. Ary indray maneho ny fahavononanay tsy hivangabao, tsy hanao tsinotsinona ny fanasana masina satria fizarana ny ainao zany. Ary eto izay dia mivavaka ho amin'ny mpandray fanasan'ny tompo rehetra, na iza efa noraisina ho mpandray teo anivon'ny fiangonanao, dia mahatsiaro azy ireny, ireo izay niala tamin'ny fiangonana, ireo izay niemotra, ireo izay mpanao isa-banimpotoana sy isan-keritaona, entinay manokana eo ambany fahasoavanao hiverina iombona ny latabatrao masina. Dia ataonay sy angatahanay izany mivavaka izany, satria mino zahay fa tsy fonao isy very na dia iray akory aza amin'ireny madinika ao ireny. Dia amin'ny anaran'i Jesosy nanaovana izany mivavaka izany. Amen.